Alahady fa 20 volana aogositra taona raika amby roapolo amby roa arivo natokany VDCM ho fitrotroram-bavaka ny aumônerie nationale. Ny ten'Andriamanitra riavana izay fampaherezantsika ao anatin'izao hafatra izao arak'izay voalahatra amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo izay efa novonaky tamintsika teo izany. Izany ten'Andriamanitra izany riavana no andraisantsika hafatra ka ny fanontanian'ilay mpanapaka anankiray raha ny amtefa tamin'i Jesosy Kristy tompo hoe inona no atao handovaky fiainana mandrakizay. Izany fanontaniana izany no ezahantsika hovaliana amin'ny alalan'ity soratra masina ity, fa arafitsika tahak'izao manaraka izao hoe iza no handova ny fiainana mandrakizay. Raha miresakintsika riavana mahakasika ny amin'ny fiainana mandrakizay dia tafiditra ao anaty hoe fanantenana kristiana, ao anatin'izany ny finoanany amin'ny fitsanganany tena maty, ary ao anatin'izany ny fiainana mandrakizay. Izany fiainana mandrakizay izany no nasiany Jesosy valy raha mitodika tamin'ity lehilahy mpanapaka teo amin'ny jiosy izy. Ka zavatra telo no ezahantsika hovaliana miainga amin'izany fanontaniana hoe iza no handova ny fiainana mandrakizay. Zavatra telo no ezahantsika asiana valiny ao anatin'ity perikopa ity riavana. Izay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, izay valiny voalohany, izay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Hojerentsika faharoa, izay manan-tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo kosa dia izay manara-dia an'i Jesosy Kristy. Izany hoe riavana no ezahantsika hovaliana miainga amin'ity soratra masina ity. Jesosy Kristy tompo nitodika tamin'ity lehilahy iray ity. Rehefa nanontany ahoana ny atao mba hatovana ny fiainana mandrakizay, dia hoy Jesosy riavana efa fantatrao ny didy hoe izany hoe mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Raha miresakintsika hoe didy, satria hitantsika tsara ny any hoe aza mijangajanga, aza mamonoana, aza mangalatra, aza mety vavivelona mandainga, manajanga ianao sy ny reninao, tafiditra ao anatin'ny didy folo izany, na antsointsika ihany koa hoe teny folo, izay tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ny fandovana ny fiainana mandrakizay dia miankina amin'ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra. Mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra riavana. Raha te handova ny fiainana mandrakizay dia avelan'i Jesosy Kristy tompo amin'ny alalan'ny soratra masina. Tsy resaka fombafomba aloha, tsy resaka asa natao azahoana famonjea, azahoana ny fiainana mandrakizay, fa mila ny tenin'Andriamanitra. Izay ny alalana ny zavatra rehetra, ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra. Raha miresakintsika hoe mahafantatra, ny mahafantatra rehefa hitantsika ny hevitra izany hoe mahafantatra izany dia mahatsapa ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe tena mahatsapa amin'ilay tenin'Andriamanitra, tsy mijanona fotsiny aminy hoe fahalalan'ny saina ihany, fa tena mahatsapa amin'ilay tenin'Andriamanitra. Izany hoe mandray ilay tenin'Andriamanitra. Raha te handova ny fiainana mandrakizay izany, ambavany Jesosy Kristy tompo. Raha mitodika tamin'ity mpanapaka anankiray ity izy dia hoe mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe mila mandray ny tenin'Andriamanitra, mila mahatsapa ny tenin'Andriamanitra. Fa inona moa nefa ilay tenin'Andriamanitra? Soratra masina dia mamaly antsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy Kristy tompo, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Izany hoe Jesosy Kristy tompo ny lalana fanisana ny fiainana mandrakizay. Mila mahatsapa ny Jesosy, mila mandray an'i Jesosy. Raha ny fampianaran'ny fiangonana dia ny tenin'Andriamanitra dia miseho amin'ny endriny voasoratra hitantsika amin'ny alalan'ny Baiboly izany, miseho amin'ny endriny hita maso hitantsika amin'ny alalan'ny sakramenta masina dia fanasany fo sy ny batisa izany. Ka eto izany dia afaka mahalala koa ny fandraisana fanasany fo dia efa fisantarantsika sahady ilay fiaina an-danitra izay manontolo atsika. Noho izany tsy tokony hisalasala ny mpandray fanasany fo. Raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ianao hoe voavotsy, marina ny valiny voavotsy tsika, tsy tokony hisalasala eo anatrian'izany
raha mbola misy misalasalana mbola tsy matoky teny satria famonjena efa vitan'i Jesoa teo amin'ny azo fijaliana. Noho izany zany tiavam-pahalala amin'ny tompony aoka tsy fahazara mba tsika ihany zany hoe mandray fanasana zany fa tena fiainana satria ao no andraisantsika ilay fiainana mandrakizay, ao no andraisantsika ny Jesosy Kristy tompo, ao no ahafahantsika miaina izany fiainan-davitra izay saparintsika sahady ety ambony tany izany. Arak'izany raha mipetraka tamintsika zany fantatra teo iza no fomba-piainana mandrakizay dia valiny voalohany asiantsika teny amin'izany hoe zay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Irosantsika amin'ny fizarana faharoa riavana iza no mandova ny fiainana mandrakizay dia izay manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ahoana tsara moa ia izay manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ahoana no ahafahantsika milaza izany riavana dia hoe Jesosy Kristy tompo tamin'ity lehilahy ity anidio ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny malahelo dia hanana rakitra ny an-danitra ianao. Zany hoe ny didifolo raha fitentsika ny didifolo dia manana endrika dia fitiavan'Andriamanitra sy fitiavana ny olona. Zay zany ny didifolo raha fitentsika tapany voalohany milaza fitiavan'Andriamanitra, tapany faharoa resaka ny olona fitiavana ny olona. Noho izany ilay fitiavana dia tanterahina ilay didy ary zay mahatonga ny Jesosy hoe anidio fanananao rehetra ka zarao amin'ny malahelo. Fitiavana amana zany taon'i Jesosy Kristy mba hijery ny hafa. Zany hoe ny fiainana mandrakizay dia ho an'ny olona izay mijery ny hafa, mijery ny manodidina, mijery ny fiarahamonina izay misy eo aminy. Noho izany ava-malala taon'ny solona-masina isika mba tsy ho titena fa hijery reny mila vonjy reny. Anidio fanananao rehetra, tanterahana ilay tenin'Andriamanitra, ampiarina ilay tenin'Andriamanitra, hiainana ilay tenin'Andriamanitra. Ka ino Jesosy Kristy tompo raha mitodika tamin'ity lehilahy ity dia hitantsika tsara fa alahelo ilay lehilahy zany navavany solona-maso. Alahelo loatra izy satria nanankarena dia nanankarena izy. Zany hoe raha fony mbola kely izy dia efa nitandrina n'ilay teny dia avy eo amin'izay ho izy Jesosy sedrao amin'izay zany ampiaro amin'izay zany ny didifolo izay efa fantatrao fahazaza zany dia nanahelo izy satria nanankarena be izy. Ary zay no navavany solona-masina eto tenenin' Jesosy Kristy hoe manao ahoana ny sarotry ny idira manan-karena ny fanjakan'Andriamanitra fa moramora kokoa ny idiran'ny raneva amin'ny folo fanjaitra noho ny idira manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha jerena maimaika izany teny zany dia tsy midika hoe izay manan-karena dia tsy mandova fiainana mandrakizay fa mila mijery ny tontolon'ilay teny tamin'izany vanim-potoana izany satria fantatsika tsara fiavana fa ny vavahadin'ny Jerosalema idiranao Jerosalema dia manana endrika toy ny vody fanjaitra. Ka zareo ny manan-karena dia ny ramevany feno entana marobe entana ka raha te hiditra ao amin'ilay vavahady dia milesonina ny entana nanidina ilay rameva izay vao tafiditra ao amin'ilay vavahady. Inona ny tinam-bary anatin'izany mila maneritena izay vao tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay no teny Jesosy Kristy tompo anisany tiany tom-babary ao anatin'izao solona-masina izao. Noho izany dia azo-manalo amin'ny tompo mila tanterahina ny tenin'Andriamanitra, mila tanterahina ny tenin'Andriamanitra, mila ampiarina ny tenin'Andriamanitra ary anisany andovana ny fiainana mandrakizay fanatanterantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Fa tonga sady isika hiavaka amin'ny fizarana fahatelo ao anatin'izao afatra izao. Eo tena mijerentsika izany dia tsara ihany tsahevina amintsika hoe ilay voalohany teo iza nandova fiainana mandrakizay tena mivariny ilay voalohany teo izay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Ary faharoa izay manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo izay manaradia any Jesosy Kristy, izay manaradia any Jesosy Kristy tompo. Ao moa no mahatonga antsika milaza izany solona-masina izany riavana. Dia izao ny volakiny aty amin'ny faharoa ambinifolo tapany farany ary avia manarahy.
mila manaradian'i Jesosy Kristy tompoko. Ahoana moa zany hoe manaradian'i Jesosy zany? Jesosy ramasina ihany no mamaly antsika ao amin'ny 5:20. Dia hoe mety ino izahay efa nafoy zavatra, efa nafoy izay nento anay ka nanaraka anao. Efa nafoy izay nento anay, nafoy zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Mampatsiaro antsika ny fiantson'i Jesosy any Simona sy ry Ramany sy ry Jaona zanaka Zebedeo zany, avy manaraka ahy dia atao mpanaratolona ihany ireo. Zany hoe nafoy izay rehetra, nafoy ny asa mandrarana izy ka nanaraka an'i Jesosy. Zany hoe nanao zava-dehibe an'i Jesosy, natao lara-pamerana eo amin'ny fiainany Jesosy Kristy tompo. Rehefa malala ny tompo, ilay hoe manaradian'i Jesosy, maro ny fanazavana azy atao amin'izao fa mijery Jesosy ramasina ity isika, dia hoe izay nafoy, izay mahafoy. Ary izay dia mba mahasoa ramasina amin'ny 5:20. Tsy misy olona izay efa nafoy trano na vady na raharaha na ray na reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao ankehitriny izao, ary amin'ny andro aly dia fiainana mandrakizay. Rehefa mahafoy, ilay hoe mahafoy eto tsy hoe arina na hoe atao tsinotsino, fa hoe Jesosy Kristy tompo voalohany amin'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy tompo ny ataonao ambony noho n'inona ny filaharany izy ato raha ny soratra masina jerena. Jesosy Kristy no ataonao ambony noho ny tranonao, Jesosy Kristy no ataonao ambony noho ny vadinao, Jesosy Kristy no ataonao ambony noho ny rahalahinao, ray aman-drenao, ny zanaka. Jesosy ambony zavatra rehetra. Dia karaha misy zany olona raha mijery ny soratra masina isika any amin'ny filazantsara hoe tsy misy ozy izy tena ho mpianatra raha mbola tia an'ireo izy mihoatra no amiko izy Jesosy. Zany mila Jesosy ka hoe mpanaradian'i Jesosy, na tsy hoe kristianina zany hoe tian'i Jesosy mihoatra lavitra ny rehetra. Jesosy numéro 1. Dia ilaitsika mahaino tonkila dia ilay olona ty no numéro 1. Non numéro 1. Fa nantoko izy zany Jesosy tokony numéro 1 eo amin'ny fiainantsika. Jesosy. Ary izay hoe manaradian'i Jesosy. Kristino arahana, Kristino lara-pamerana. Ary izay antoka nandovana ny fiainana mandrakizay. Raha fandraisitsika ireo fizarana ireo izay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra zany izay mahafantatra ny Jesosy Kristy tompo, izay manatanteraka ny didin'i Jesosy. Ary zany mampiseho hoe izay manaradian'i Jesosy. Satria Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ny fiainana. Taonantsika miaraka amin'ny finoana riala dia adobany fiainana mandrakizay tokoa hoe isika fantaro ny tenin'Andriamanitra, tanterao ny tenin'Andriamanitra, ary taonantsika miaraka amin'ny finoana anaradian'i Jesosy Kristy tompo, ilay tenin'Andriamanitra tonga nefa anaradian'i Jesosy Kristy tompo. Isika moa amin'izao volana aogositra izao miavana mivazona ny lohahevitra hoe miorina ny asa tsara. Ny asa rehefa-pahalalana tompo dia ateraky ny finoana. Ny finoana miteraka ny asa. Noho ilay tenin'Andriamanitra ao anatintsika fa mijery ilay fanazavana antsika rehefa mahafantatra ilay tenin'Andriamanitra isika dia tanterahina. Zany hoe manao asa. Tenin'Andriamanitra zany teoria dia atao pratikena ilay izy, ampiarina ilay tenin'Andriamanitra. Ampiarina ilay zany ny asa zany, ary manao asa tsara. Ao asa tsara. Ampijeritsika samy manana ny anjara fanompoana izay tandrify azy isika tsy ray avy avaka. Raha eo amin'ny fiainam-piangonana fa ny LCM Kadikely dia manana asa lehibe, asa tsara lehibe, asa goavana. Dia ny amin'ny fisorohon'ny mpitandro asa tsara izany. Ary zany fisorohon'ny mpitandro zany miavana. Dia noho ny soratra masina mahatonga antsika manatanteraka izany. Soratra masina. Ary zany soratra masina izany no mitarika antsika hanatanteraka an'ilay asa. Mahafoy isika ho an'ny ray aman-dreny. Ary hitantsika tsara zany reny asa ireny. Araka nambaran'i Jesosy Kristy tompo dia andraisana
vokany diny ety atany dia ny ety atany amin'izao andro ankehitriny izao rehefa mafy satria jerehetra nataontsika tamin'ireny madinika ny tompo reny hoy Jesosy dia nataonareo amiko zany hoe fanaovantsika zava-dehibe ho amin'ny asan'Andriamanitra ho an'ireny mpampon'Andriamanitra reny dia nataontsika ho an'i Jesosy ihany koa reny ary ny asa nataontsika ho an'i Jesosy dia mamaky antsika ny soratra masina tsy foana ny fikerezantsika ay fa efa be mandrakariva noho izany tsy manaka ny tany miezaka ataontsika fa hita ny tompo ary andraisantsika valopity tsy any an-danitra fa dia ny ety an-tany dia efa niaina sahady izany amin'izao andro ankehitriny izao ary ao amin'ny manamazy an'izany hoe sakramenta masina ny fanasan'ny tompo ry havana tsara fa ao anatin'ny fanasan'ny tompo no ifandraisantsika ho amin'ireo olona izay efa sambatra mivoary rehetra na ny eto tany na ny an-danitra miara-miombona sahady miara-mihiro hoe masina miara-manome voninahitra n'Andriamanitra zany hoe dia ny ety an-tany dia efa saparintsika sahady dia fiainan-danitra ka ny fiainana mandrakizay atongontsika dia izao noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy fa tehirizina mandrakariva izany amin'ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra ila manara-dia an'i Jesosy Kristy mandrakariva isika hiavana ahafahantsika mitahiry ny fahasoavana efa nomeny tompo atsika dia ilay fiainana mandrakizay dia avy malala ny tompo ambara tamintsika tanatin'izao afatra izao fanontaniana hoe iza no antonga ny fiainana mandrakizay dia hoe izay mahafantatra ny tenin'i Jesosy Kristy tompo izay manatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy izay manara-dia ny Jesosy Kristy tompo efa nisafidy ny anjara tsara isika raha nisafidy ny anara-dia ny Jesosy noho izany tehirizo mafy zany tehirizo atsara zany tany mafy izay nananao fa tsisy aka ny sarotonahitra izay efa mipeny tompo atsika dia ny fiainana mandrakizay zany aoka zoky mandrakariva amin'ny fifandraisana ny tenin'Andriamanitra famakiana teny isan'andro fiainona ny nofinaina fanao famalina ny antsony tompo amin'ny alalan'ny fanasana masina sakramenta ny fanasana tompo fiainona fampianarana samihafa satria reny no mitahiry atsika mampitoetra atsika mandrakariva ao amin'ilay fiainana izay efa nomeny tompo atsika dia mampahevitra atsika mpianakavy ny finoana ry havana ary ndraindrindra raha anatanteraka ny asa tsara isika dia ny finoana no manosika atsika amin'izany asa tsara izany ary ny asa tsara izay tanterantsika hoe ina moa ny asa tsara asan'ny fiangonana izay mety ho asan'ny fiangonana ary napetraka ho sanantsika dia tanterao amin'ny fitiavana tanterao amin'ny finoana satria hita amin'ny tompo reny. Volan'Andriamanitra ihany voninahitra